Miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana dinika indray amin'ity androany ity tonga soa ianao atao anatin'ity fandaharana ity de asaina mpanajana anaraka hatramin'ny farany izao fandaharana izao ny loholona Thierry Ravelson no vahintsika amin'ity androany ity izy moa zany de araka ny efa voalazako teo hoe loholona no sady mpikambana avy eo anivon'ny antoko HVM voalohany miarabanao sénateur tonga soa eto amin'ny plateau any MBS. Miarahabanao namana Germain ary manararoatra koa miarahaba an'ireo teknisianina sy miarahaba ny vahoaka rehetrarehetra zay manaraka an'izao fandaharana zao na eto an-toerana zany na any ivelany. Fantaniko voalohany angamba Andriamatoa loholon'ny Madagasikara de hoe amin'ny anaranao tenanao manokana ve zany hoe amin'ny maha Thierry Ravelson anao no iresahanao eto sa amin'ny mampikambana ny antoko HVM anao zany hoe ifanarahanareo sans parlementaire ao anatin'ny HVM izay teny mivoaka eto. Zany hoe raha ny tena marina dia zany nasainareo kanefa tsy misaka n'izany amin'le ataontsika hoe le satroka zay satroako za tonga eto. Eny ary zay zany ny fiarahantsika eto moa zany araka ny fanambarako teo hoe minitra maromaro sénateur iompana bebe kokoa amin'ny zavamisy any atsimo satria ianao de loholona voafily tany amin'ny faritra atsimony nosiny de hoy zay hoe do aloha rahantsika ary ty fanadiadiny ty satria ny filohan'ny repoblika nitsidika ny tapany atsimony nosiny herinandro vitsy lasa zay da hoary rahantsika aloha zay. Fa efa enimpolo taona ihany koa no nisin'ny mosary no nisin'ny kere taty atsimo ary tsy nisy vahaolana matotra vahaolana maharitra napetraka taty atsimo rehefa nitety an'ireo commune maromaro taty atsimo omaly araky ny no teneninao teo tao amin'ny district ny Ambosary tany ifotaka no nalehako voalohany dia natsapa fa efa ambony de ambony avy de avy ny tsy fanjari-tsakafo ny kerea aty atsimo ary zay natonga ana voavita ny fanikanana ny usine nafary malagasy de nandray fiaramanidina de tonga taty atsimo. Zay ny fanadihadiana sénateur resaka kere no resaka eto ianao avy any amin'ny tapany atsimony nosiny ahoana ny fomba fahitanao ny fihetsiky ny filoham-pirenena sy ny teny nataon'ny filoham-pirenena tao anatin'izay fanadihadiana zay. Raha ny tena marina aloha taitra sy gaga ihany ny tena raha ohatra ka hoe efa enimpolo taona lasa zay tsisy ny karakara mihitsy ny resaka kere tany atsimo. Tsaromarihana fa ekenay fa hoe miverimberina foana le resaka kere any atsimo ary araky ny fambaranay ambenimbeny resaka mahamenatra anay le sady marary anay satria resaka ain'olona le voakasiky zany ary tokony efa hoe tadiavana zavatra maharitra zany ny zavamisy dia tamin'ny fitondrana teo aloha de nametraka an'le atao hoe système d'alerte précoce zany hoe io zany no afantarana mialoha an'lay fizotra an'lay mety hiavian'le kere zany de fa any de fa manomboka misoroka an'le izy de io mo tsisy tsony am'izao fotoana zao tsy magaga zany raha ohatra ny hoe tampoka zany ny fahitana an'le izy manaraka an'izay de efa misy koa programme zany hoe efa tokony atomboka de le fanaovana an'le pipeline na 200 kilometatra le izy zany hoe mbola tsy niresahana angamba le izy teo eo satria mety hoe le fitondrana teo aloha no nanao azy ary eo koa le ohatrany hoe raha azy lazana azy hoe atao mihitsy zay anadinona an'le nataony teo aloha de ovana daholo ny zavadrehetra io mo fomba fiady politika ny atao fa le izy zany raha ohatra ka hoe raha iziko am'zany hoe resaka fanataoko zay de misy koa ane le vatsinankohonany zay nentina nanampy an'ireo vahoaka ao anatin'ny fahasahiranana
de reny karazana programa zay efa natao tamin'ny fotoan'androny a zay tsy nitohy taty aoriana ohatran'izay koa le hoe fampirisiana n'le ray aman-dreny andrefa n'le zany any andeha hianatra ohatra de nisy an'ilay programa hoe andeha hianatra zay angamba ny anaran'izay raha tsy diso a de efa be deaibe zany le zavatra efa napetrapetraka pazazavaina bebe koa ve zay andriamatoa sénateur zany hoe zany a raha tadiditsika tsara voasazy Madagasikara nandritra an'le 5 taona de tezamita nanomboka tany amin'le hoe fandraisana ny anaran'izay tompona andraikitra rehetrarehetra tsy mahazo mivoaka ny Madagasikara sy ny karazany ny arabola hitatsika ihany hoe taiza hoaizy tsika no ny ainga tamin'ny fandraisany filoha era-jaonarymampianina ny fitondrana ka eo amin'izay satria nisy aniny le fanonganam-panjakana iny a dia tapaka ny fifandraisana ary tapaka tanteraka ny fitokisan'ireo mpamatsy vola ireo firenena rehetra zay nyfandray tamitsika de tam'izany fotoan'izany zany le amerenana an'izay no zavatra sarotra an'izay fitokisan'izay ary nandray eo amin'ny mihoatra ny 2 taona ane nanaovana an'iny zay vo niverina ka ny tsaro fantarina rehefa manao karazana hoe fotodrafitrasa dia elaela iny zay vo vita soni zay vo manomboka ny fametrahana ny drafitra rehetra entina manatanteraka azy mahitsy be ngam ty fanontaniako ty andriamatoa sénateur hoe ny fitondrana era-jaonarymampianina ve zany nanana tetikasa momba ny keretany atsimo io ka izy efa nambarako teo zay hoe efa be deaibe satria tsy maintsy atomboka am'le famonjena ain'olona le izy aloha ka zay no nametrahana n'le vatsinankonana ohatra mba farafaratsiny hoe mba afaka le olona mba mividy ny zavatra iainany famonjena zany io de ao koa mba hoe mba aharetan'le izy satria rano no tena problème ohatra de le fanaovana pipeline efa vita koa ny fifampirarahana mikasika an'io raha miaino ny fanazavan'ny filohan'ny repoblika teo tsika de eny tsara hoe nitety commune maromaro tao amin'io toeran'io izy vo nahita sy nahatsapa fa misy ny kere ary ambony zany tagnany kere zany any amin'iny tapany atsimony nosy iny ny fantany napetraka andriamatoa sénateur de hoe ianareo olom-boafidy ve misy olom-boafidy ao misy sénateur ianao zao avy any amin'ny tapany atsimony nosy iny a misy solombavambahoaka ny toerana ny ministry ny fanatanjahantena am'izao fotoana zao a avy ao amin'ny tapany atsimony nosy io a tsy nisy ve zany tatitra tany amin'ny filohan'ny repoblika momba ny zava-misy a amin'ireo olo reo fa hoe miandry an'izay fitsidian'izay zany hoe nareo zany tsy navita ny asanareo mahitsy de mahitsy ny fanontaninao ary mahitsy de mahitsy ny amaliko azy efa ela angamba zay a no niteny l'olona hoe zao ny zavatra tokony amboarina zao ny zavatra tokony atao a fa toriteny anefitra le izy de miteny ianao hoe ny loolona avy any atsimo omeko ohatra anankiray ianao a de le resaka coronavirus azadino fa ny coronavirus no nalaza fa niara-dia tamin'io coronavirus io niara-dalana tamin'io aminay tany atsimo a de nisy an'le tazo mahery io tazo mahery io efa manjatony no maty fa rehefa nietsika ny oloolona avy any amin'ny faritany Tuleara no tarihin'ireo loolona avao am'le androyanosy de hoe nivory a de hoe ahoana io de nitabataba am'izay zay to amin'ny anteny miarandolona izy zay vo nanomboka ny karakara ny mikasika an'le tazo mahery faharoa manaraka an'izay a de nilazaiko teo le misy an'le hoe système d'alerte précoce zay napetraka tamin'ny fotoan'androny filoha era-jaonarymampianina tsy hitantsony le izy am'izao fotoan'izao ka zany hoe zany tsy fantatra le maridrefy hoe tokony efa iomana am'izao tsika tokony efa iomana am'izao tsika fa efa midona le izy a efa tsy eran'ny aina zay vo taitra ary etony hoe magaga satria mamaly ny fanontanianao koa am'izay hoe marina tokoa atao inona ary ireo sampandrarà mipetraka ny toerana atao inona ny atao hoe renseignement généraux satria miparitaka eran'ny Madagasikara ka zay indrindra matsy zay ndray a sarotra amiko ny andeha iteny aminao hoe manao ny asany ve ro tsy manao ny asany a izany miaino izany tsy miaino izany miteny izany tsy miteny
satria ny tenako tsy anatin'le izy a fa nyako de ny fahatsapana amin'ny ankapobeny fotsiny hoe misy fitavozavozana zany amin'le fandraisana fanapahan-kevitra fandraisana andraikitra mikasika an'io faritany atsimo amin'ny ankapobeny a indrindra fa ny ao androy amin'ny lafindray ya laza moa zany ny filoam-pirenena vao omaly hoe isy karazana famatsiana sy fanampina ho atao an'ireo kere any atsimo reo a aminao manokana inona ny tena tokony vahaolana maritra ho an'ny mponina any atsimo amin'io resaka kere io io androy io zany a raha ny tena marina tsara ny tany fa le rano ny olana ka hoe mba hafahana manampy any androy ohatra hoe amokatra hoe ohatra hoe balahazo zay any katsaka zay any sy ny karazany fa tsy hoe iandry foana le fanampina mba fa afaka mamokatra manomboka mamokatra izy a de ny vahaolana tonga dia azo atao a dia ohatra le ohatra ny nataony tamin'ny repoblika faharoa ohatra dia le mandatsaka orana artifisialy zany hoe zany a mandatsaka orana ianao androany ohatra de 2 herinandro iny manorana foana de maafaka mamokatra le olonao a sady mahazo rano koa izy am'izay fotoan'zay tena lavaolana ve zay aloha taloha amin'ny ampahany satria io mamokatra ry zareo fa tsy maintsy jerevana miaraka am'izay koa le fomba hoentina mampaharitra nylay hoe système zany ka io betsaka ny resaka nisy a fa tsy fantatro zay ny afarany a ohatran'le hoe désalinisation le ranomasina zany avadika ranomamy a misy koa misy toerana rona telo any hoe fantatra fa hoe misy rano ambany tany ao fa reny tokony jerevana ne hoe ahoana ny anaovana karazana hoe dobo zay ngamba ny lazako azy a hoe artifisialy ihany koa mba hafana manangona ny rano a afahan'le olona mampiasa rano misitraka an'le rano zavatra mety hoe ilaza hoe vola be ny ilaina am'zany de manontany aho hoe lay vola fiandry 10 miliara anoany ngamby izay atao inona fotsiny ara satria tsika zao vao nahazo hoe 200 millions angamba zay fanampiana avy any amin'ny Union européenne dikan'izay ny ankamarozany zavatra teto mikasika an'le coronavirus ane ka vola avy any ivelany nampiasainy ka atao inona fotsiny ara le vola fiandro io fa afanavotana ain'olona fanavotana piraitan'ny razana no tokony io lahara-pahamehana ho antsika eny ary miazakazaka be ny fotoanantsika irosoantsika hatrany ny ady hevitra mbola hijanona amin'ny faritra tsy minino sy ny antsika satria isan'ny voaresaka ihany koa ny lalana miazo an'ny fort dauphin iny zany hoe lalam-pirenena fahatelo amby folo Andriamatoa Sénateur isan'ny mampikaikaika efa taonany maro ihany ny hoe nijaliany olona tamin'iny lalana iny a ndeo aloha raha tsika angamba ny tenin'ny filohan'ny repoblika de aorin'izay tsika verina atao anatin'ny ady hevitra tsisy nanamboatra ny RN13 eto a eo anatrehany ianao ampanao gazety sy ny vahoaka ty atsimo ray manontolo dia mamerina ny vely rano tsy maintsy sotaitsika ary tsy maintsy atombotsika amin'ny taona ho avy zao farafatarana izany RN13 zany raha tsy vity zany RN13 zany tsy manao politika antsony a zay Andriamatoa Sénateur ny fanazavan'ny filohan'ny repoblika zany momba ny lalam-pirenena fahatelo amby folo tsy maintsy amboarina ary tsy maintsy ho vita tsy hanao politika antsony ny filohan'ny repoblika raha tsy vita io lalam-pirenena io a ho hitantsika eo moa zay fa tiako antaninana Andriamatoa Sénateur hoe ahoana ny fomba fahitanao an'iny a satria ianareo teo amin'ny fitondrana teo aloha efa maro ihany koa zay fitondrana ny fandimby teto Madagasikara izay hatramin'ny azahoantsika ny fahaleovan-tena 80 taona hozy izy a tsy mbola nisy ny fanamboarana an'io lalam-pirenena io zany hoe talohan'ny fanjanahantany nisy ny lalana goudronné ny RN3 iny a fomba fijeren'Andriamatoa Sénateur mikasika an'le RN13 ny antaninao dia io RN13 io raha ny tena marina dia tamin'ny andro ny filoha Erajonary Mampianina no nanaovana soniany io fanamboarana an'io RN13 io dia io mo vola be no ampiasaina hoe ampiasana amin'le izy a de misy antanantohatra maromaro andalovan'lay tetikasa zay vao mivoaka ny vola zay vao afaka manomboka ny asa raha ny tena marina
de milaza izy fa hoe izy no manao an'le izy tsy maintsy atombony amin'ny taona ho avy izy amin'ny taona ho avy io ia de ny zavatra hoe mahatonga saina manokana zany dia le hoe ny tantara tsy soratana amina goma akory tsy goma no entinao manoratra ny tantara hitapoko hitam-pirenena hoe izany ny atomboan'io ary tokony ekena fa fitohizan'ny raharam-panjakana io continuité de l'état continuité de l'état fitohizan'ny raharam-panjakana io zany hoe tsy mamenatra fa voninahitra aza le hoe teto ny aingana satria teto nareo no farany tam'le izy de mikasika an'io RN13 io zany a efa misy an'ilay projet efa nomanina zao vo ivoaka zany le vorara ny tena marina de eto zany a no mahitsy aminao hoe zay zany kay le nanovana n'le hoe fond d'entretien routier novana hoe autorité routière zay le goma resahako aminao fa azadino fa tsy io ihany ane io no resahantsika fa nitokanana iny le miala amin'ny portny Thomasina mandeha ary amin'ny lalam-pirenena le voie rapide tsy ny filoera jonary mampianana iny nitokana an'iny fa adino to agnatin'le anany fisaorana azy de ohatran'izay maromaro izy ireo a lay tetikasa ohatran'izay ia mahitsy be ty fantaniko ty andriambato sénateur manodidina zay hatrany a raha araka ny fanazavanao ty de hoe maromaro a ny fotodrafitrasa zay efa nataon'ny fitondrana teo aloha notokanan'ny filoam-pirenena am'izao fotoana zao a aminao manokana satria ianao mato sénateur zany de mpanao politika mazava ho azy a mahitsy be ny fantaniko hoe inona ny mety mahatonga ny filohan'ny repoblika tsy samy resaka fa misy ny atao hoe continuité de l'état betsaka de betsaka ary angamba izy ny tena nanana programme PDB mihitsy nentina nandresy lahatra ny vahoaka malagasy anatin'izay ohatra lay filokalokana hoe le IEM de fa reo le vazaha miaraka aminay naderadera teo ny vola rehetra efa eo io ane tsisy olana mpiteny azy an'izay fa izy no ny teny de rehefa tonga teo amin'ny fitondrana am'izay de eo am'izay vo hita hoe kay tsy an'le vola tsy fantatro na inona nisy olana angamba tamin'le mpamatsy vola zay efa nampanantena na ahoana ny fandehany a fa hita fa hoe io ara le fipetrany de eo am'izay zany a ohatran'ny terepana hoe azafady hoe le teo aloha no fafana araky ny teneniko teo a de ovana hoe na le lokony ovana loko a na tena fafana fotsiny zao le hoe tiany ny atomboan'io a sy ny sisa fa io a tsy tsarapetraka zany a itsara n'izay zavatra zay fa ohatran'ny olona rehetrarehetra dia mba lasa saina ihany hoe fa ahoana marina ary satria ohatran'ny hoe le zavatra nisy teo aloha no ndeha ho santarina meko ohatra anankiray anao amin'ny resaka lalana ihany raha tsy diso ahko a tany avaratra tany ny filoam-pirenena raha tsy diso hoe iny ambilobe voemary angamba no jerevana tam'izay de izy nandeha tany fa ngamba tsy voala lay takelaka misy ny anarany le hoe ny atombohan'le projet zany hoe filoha hera jonary mampianina fa raha azona sorona koa angamba zay a fa mety hoe tsy tsaroana de tsy afaka angamba fa zavatra ohatr' zany a hitako hoe mampandringa lay firenetsika satria lasa nohatran'ny hoe mifanenjika ampiseho fa hoe mavita noho ny taloha tsisy maharatsy an'izay fa voalohany a zay tsara am'le nataon'le teo aloha tohizana kanefa am'izao fotoana zao a de ohatran'ny hoe tsisy zavatra mipetraka hoe zavatra mivaingana fa le taloha
no ohatrany hoe sovaliana mialatsiny am'le fitenenana azy a de atao zay ampanadinona an'lay tena hoe ny atombohan'lay le zavatra resahana. Aminao ve zany hoe mbola tsy mandeha mihitsy zany matreto? Hatram'izao aloha raha ny fahitanay azy a ankoatra ny bela zao dia ohatrany tsy de hitako loatra ny hoe inona tena zavatra mivaingana be ankoatra ny hoe rova ohatra io mivaingana be io Colisée. Ely Andriamatoa sénateur irosoatranytsika ao anatin'ilay adievitra tsara patsahivina anao mpijery fa Andriamatoa Thierry Ravelson izay sénateur ny Madagasikara zany hoe lolon'ny Madagasikara no sady mpikambana avy ao anatin'ny antoko HVM no vahintsika eto mafampana ny adievitra sénateur valon'ny fitoriana teny amin'ny HCC no irosoko manaraka ino ny valo teny HCC azo raisina fa tsy mitombona na tianareo raha tsy tianareo nivoaka nahazo raha fomba fiteny ana de hoe nahazo la une mihitsy nareo androany tamin'ny gazety fa resy Andriamatoa Rivrakotovao. Ianao sénateur ahoana fomba fahitanao an'izay fomba fiasa sy fihetsiky ny HCC eo ihany koa ny hoe resy anareo? Ny HCC sady lasa HCDDED no lasa CFM no azonareo le izy zany hoe zany tsy mipetraka am'le tokony maizy azy hoe io ny lalam-panorenana de io ny tsarantsika azy fa lasa misalotra hasahafa zany ka azadino fa ny didi-pitsarana ivoaka raha vo tsy mitovy amin'ilay zavatra voasoratra de miteraka le atao hoe jurisprudence zany hoe tsy haiko ny mandika an'io satria za tsy mahay lalàna fa fandiniana ny ako miteraka le atao hoe jurisprudence de hatram'izay fanapahan-kevitra nisy zay de jurisprudence mifampitohitohy no zava-misy aminao ve zany hoe misy tsindro mbola tsy vita ny ako fa ho avy am'le fanontanianao manko io de io le resaka jurisprudence io zany anjary anahirana am'lay fitondrana any orina manontany am'izay amaly am'izay ary le hoe resy ve nareo tsy toboko tsy ny antenimeran-dolona tsy ny collectif des parlementaires tsy ny collectif des élus tsy ny mpanohitra amin'ny ankapobeny no resy fa ny lalam-panorenatsika no resy ny lalam-panorena ny repoblika ny Madagasikara no resy ka ny maha-repoblika ny repoblika de ny vahoaka zay ao anatiny ka rehefa hitsahany ohatran'ray ny miverimberina ny lalam-panorenana de le vahoaka no very hasina zay no zava-misy ka eto tsaronao angamba namana Germain hoe io lalam-panorenan'io tamin'ny taona firy 2010 folo sy roa arivo iza no nitondra kanefa zao de atramin'ny taona lasa zay nidirana tamin'io fitondrana io de io lalam-panorenan'io no voahosiosy ny lalam-panorenan'io no hitsakitsahana de le tompona ndraikitra voalohany amin'ny tokony anajana ny lalam-panorenan'io no manao marimaritra iraisana ka eo zany no mahatonga saina hoe ho aiza marina ary ty firenena ty hoentitsika aiza de anjaratsika angamba ya ka iverenako le fantaniko teo Andriamatoa Thierry Ravelson hoe aminareo ve zany misy tsindro politika mahazo ny HCC ary raha ohatra ka hoe misy tsindro politika iza no mety ao ambadika an'izay tsindro politika zay? Mazavany hoe raha ohatra ka miteny le filohan'ny HCC hoe raha manao an'izao zay de abedy manao an'izao zay décision raisina de tsy maintsy bedy zay ka iza ny afaka mibedy azy ary raha ny tena marina iza mibedy azy ny mpanohatra ve za azadino fa niteny atao hoe arovan'ny lalàna io arovan'ny lalam-panorenana io ary tsy azo ivalozana ny didy avoaka na de azo ivalozana aza indraindray satria ampitsahivoko anao namana Germain fa le resaka ordonnance ohatra ratification na ordonnance azo nivalozana ne iny zany fa rehefa inona ary le izy ny azo ivalozana inona ny tsy azo ivalozana de hoe misy fitreromana angamba raha androm-panjakana mitovy samby androm-panjakana tsy afaka ifandrahoana
na tiana na tsy tiana de tsy maintsy misokatra rapitso ny session parlementaire na ny fivoriana ara-potoana faharoa amin'ity taona ity a ho anareo mpanao lalàna mahitsy be ngamba ny fanontaniako hoe mazava ny fanazavana izay nataon'Andriamatoa Rivo Rakotovao a eo ihany koa ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana ny amin'ny fanapahana ny teti-bola zay tokony ampiasainy ity androm-panjakana ity a mety anao ahoana re raha tsy diso ahako satria ato amin'ny MBS tsika izy sy ny filoha Marikaravaly manana no fanatrika teo a ny filoha Marikaravaly manana no teny hoe za tsy mikasika an'io fa izy no teny hoe foanako de rehefa tsy voafoana zany iny hitatsika le zavatra nandalovana hoe anao référendum anina de tsy voafoana le izy de hoe ampidinina ho 20 eo koa za mbola misy baraingo a satria nisan'ny faritra aza ampitomboanao ny anina ampidinina fa zavatra azo mbola anina de tsy rava zany le izy de raha tadidinao tamin'ilay fa 100 andro mitondrany filoha-pirenena ankehitriny a de nisy loholona nanatrika atao mikanja tao a de mbola nikabarina tao ilainareo ve ny loholona sa tsy ilainareo sy ny karazany ravaina ve sa tsy ravaina de reny ny zava-nisy fa tsy voandroany ene io satria tadidiko tsara mihitsy tam'izay fotoana zay ny teny mihitsy Andriamatoa Rivo Rakotovao hoe na rano sotroana ry ato tsy tsisy ho atsika parlementaire tadidiko tsara tam'izay ka io efa imbetsaka amin'ny verina ne io de tam'izay a nanontany an'io ministre io anatina fivoriny ny hoe conférence des présidents zany nanontany hoe Andriamatoa ministre le budget ampandaninareo anay io ve budget ampiodinana Sénat amin'ny 380 olona sa 20 valy teny azoko tam'izay de hoe mahay manisy ianao mangala machine à calculer de ataovy ny kajinao a de ho hitanao fa 20 zay le vaniteny ministre zay le valy teny de hitanareo zany fa efa tany de fa nisy io fameraperan'io a sy antsonjay io fa na de zany na tsy zany aza de nitohizana ihany ny asa tanyrazana ny resahana firenena ny resahana tohizana le asa de tonga am'izay tamin'ity vanim-potoana ity zay hiditra rapitso a dia tena ny tapahana tanteraka ny vola hoetiny io anteny mirandolony io miasa efa elane ny zavatra ampiasainao amin'ny Sénat toy ny taratasy ny encre ny ana rehetrarehetra io ane ka tsy aviany volanareo ao anatiny no miodina azadino fa ny na de le fizarana n'le ordre du jour hoentina iny nefa taratasy be deabe ne ilaina amin'iny encre be deabe satria mille ne ny ampiasaina amin'io ankoatran'izay efa ao anatiny budget ny hoe rehefa tonga ny fivoriana ara-potoana de hoe ny Sénat zany efa manana hoe bon ty zany a ny vola hoentina atongavan'ilay lolona eto hatram'izay ny aotra karaza mifanometsiny raha ohatra ka aloha tapahako angamby sénateur satria miazakazaka be ny fotoanantsika alohan'ny idirako am'le fanontaniana manaraka angamba siana anoizanao an'izay fanazavana zay a de ola arahantsika aloha ngamby ty fanazavana Andriamatoa Rivo Rakotovao a mahakasika lay hoe session ordinaire zay hoatrehana manomboka rapitsy ity budget anatin'ny loi de finance no sakananao tsy ho ampiasaina tsy fanarahan-dalàna ne zany tsy fahity zany de tsy misy zany a ny oentina hiatrika an'izany session zany io moa anatin'ny lalam-panorenantsika de efa milaza disposition constitutionnelle io hosokafana ny session fa ny fanatanterahana azy a dia nasarotra be mihitsy efa tsy fanarahan-dalàna ihany de za zao de mampirisika mihitsy hoe aloha re atsovy zay olona araky ivory am' zareo any amazo arivo any na any ministère ny finance any a de reny zany no mivory satria tsy tia ny ivory tsony ny atao amin'ny ministère atao amin'ny anteny miarandolo olon-dehibe lalàna zao ny lanina mandalo ny rafitra ambaratonga rehetrarehetra na noentina hatrany ny HCC ny loi de finance fa de misy any tokony olona ao a manao mampiasa an'izay fahefam-panjakana mindranony zay na olom-boafidy io na olom-boatendry
anapitena ny olona tsy mitovy hevitra amin'ny tena de ozy zay oeto e oeto raha zany a mety am'ty firenena ity fomba eritretinareo fitondranany firenena de oeto anareo izay ny fanazavan'ny filohan'ny sena Andriamatoa Rivrakoto vao no resaka teo Andriamatoa sénateur mazava ny fanazavany fa hanano sarotra ny fanatrehanareo an'ity fanatsidiko teo ihany moa zany zay hoe resaka araboly zay fa ny fanontaniana mipetraka Andriamatoa sénateur de hoe iraviravy tanana ve zany ny olon'ny Madagasikara am'ty fandaninany teti-bolam-panjakana satria azadiny fa teti-bolam-panjakana ho ampiasaina amin'ny taona ho avy zany hoe 1 no dinihana sy lanina anao ahoana no avy ny teti-bolam-panjakana zany raha ohatra ka zay ny zava-misy azadino fa raha vo tsy tapaka zany io a de irosondray am'le tsy volana zany dikan'izay hoe inona ndray ara ny zavatra fenina ao anatin'ilay loi de finance no tsy tiana hoe atao amin'ny mangarara satria mety diso hevitra angamba raha am'izao fahitako azy ao satria nieritreretiko a le hoe nanapahana n'le vola nieritreretiko manokana de hoe tsy fanapahana le izy fa atao tara so de milatsaka ry zala l'olona am'le fifidianana l'olona io de zay nefa nilaza hoe zay tsy andatsak'olona amin'io satria tsy ny lalàna mifehan'le izy a tsy voahaja sy ny karazany de nefa mitohy le izy raha pitso ny fivoriana fantaro fa rehefa hoe anomboka fivoriana ohatra de tsy maintsy ho manina daholo ro fitaovana araky nylazaiko teo a ny ankapobe ny resako hoe ny taratasy ny encre sy ny karazany a mandalo appel d'offre io ary fantatsika hoe appel d'offre zany ny maka fotoana zany fa tsy hoe androany mandefa appel d'offre de raha pitso no azonareo raha tsara tantana de zay de am'izao zany manontany ianao hoe anao ahoana za aloha de mitovy hevitra amin'ny lehibe ako e rehefa tsy tianao hoe avory io de misy ane reo efa nilaza fa miaraka aminao de reo avory io any amin'ny misy anao any satria tsy hita hoe hiakatra aty de nefa eto koa ane mbola misy an'le hoe fipetrahany eto misy be de be le pitsopitsony e am'le na le avy any atongavany eto le hodikodinany eto anaovana an'le asa rovolana de avy eo mbola iverina any amin'ny toerana ny aviana izay andriketana reny rehetrarehetra reny a vola daholo reny ary le androm-panjakana tsy hoe ny loolona rereny eny ao e fa ao reo mpiasa ny antenimeran-dolona ary ny akamarozan'ireo raha tsy lazako izy rehetra ny lovainy le antenimeran-dolona am'izao fotoana zao de reo zany sazina azadino fa nisy fotoana ane tamin'ny taona lasa tamin'ny 2018 nanasoketana n'le fitondrana satria tao le hevitra politika fa tsy ary nanasazy hoe androm-panjakana ny fitondrana tam'izany fa navelan'ny odina foana izy tadiditsika zany toejavatra zany ka zay indrindra mantsy mahatonga na mametraka an'izay fanontaniana zay Andriamatoa sénateur hoe ianareo matsapa tsy fanaran-dalàna maro eto amin'ny firenena isan'izany io mahazo anareo anatin'ny antenimeran-dolona io a ho avela am'izao ve le firenena ina zany no antenainy vahoaka malagasy tsony satria ianareo zao ao anatin'ilay antenimeran-dolona no maro anisa zany hoe ny antoko HVM raha mahitsy kokoa zay fanazavako zay a de hoe avela andeha ila ve zany iraharaha-pirenena nefa ianareo mahatsapa fa tsy mandeha araky ny tokony izy zay raharaha-pirenena zay iza no antenainy vahoaka malagasy le am'ilay fanontanianao zay a efa imbetsaka no ny sitina lakilosy ny antenimeran-dolona io a ohatrany hoe toriteny anefitra ao ateo satria rehefa miteny ianao azo raisina fa tsy mitombona ary lasa le antenimeran-dolona no enjehna hoe reo a vato misakana sy ny karazana efa voapirofina imbetsaka fa tsy vato misakana io satria ny azoko atao hoe arifanina zany ny azoko ilazana azy io antenimeran-dolona io raha ohatra ka le maharifanina azy no nanomezan-danja azy a de tsy tonga amin'eo disadisa misy am'izao fotoana zao io tsika ary azadino tsika olombelona milaza foana hoe
ny tantara miverina miverimberina ny tantara za ndray milaza aminao namana germain fa tsy ny tantara no miverimberina fa tsika zanak'olombelona tsy mahay maka lesona tsy mahay misitona lesona avy amin'ny tantara satria io ane vahoaka io a ohatran'ny rano raha ohatra ka le rano zany raisinao apetraka ao eo izy de hijanona eo ane io fa raha apetraka ao eo le rano de idinao ny tananao poretinao zany le rano tsy maintsy hivoaka tao zany hoe zany a amitsika miteny zao de efa mba misitona lakilosy indray ny tenako hoe ory fanjakana mpanatanteraka so de mba fa tsy mety kosa satria le vahoakane manginy izy fa rehefa tonga ny tokoa de zavatra efa niainana teto amin'ny firenena ane zany ka aleo maka lesona tozay hoe traparan'io io le teneniko hoe milaza ihany zahay fantatray a fa rehefa zay no miteny dia tsy niavina satria io le teneniko taminao teo namana germain hoe mifamadika ho any toerany mpanatanteraka sy ny mpanohitra satria lasa ny mpanohitra no manome hevitra de ny mpanatanteraka ny mitsikera zay ny zavatra hitantsika eto ka na tsara le hevitra meny le mpanohitra de tsy azo tanterahany iny satria mpanohitra de ao amin'ny anteny merandolona ny antoko ny fitondrana teo aloha ny maro anisa de raha vao miteny io zany a de tsy azo raisina na hoe azo raisina fa tsy mitombona satria iny mo efa fomba fiteny hatrany am'izay le rehetra de resaka fifidianana ianao zao zao neny magagy io le teneniko teo hoe lazainao fa tsy ilainy io anteny mierandolona io manajan'zany ane le mpanohitra tsisy ny latsaka de le mpanohana le fitondrana ny latsaka daholy zay le teneniko aminao mifamadika ane zany le anjara toerana tazominy tsirairay le milaza tsy tia indray no milatsaka ka zay mako de eo zany no mahatonga n'lay eritreritra hoe mitombona zany le lazay ny filohan'ny anteny mirandolona i rakoto voarivo hoe tsy le anteny mirandolona akay ny tsy tiana fa le olona ao anatiny zay ny tsy tiana de lasa atao hoe foanana io satria raha ny tena izy tapotra amin'ny voalohany taona ho avy io a ny fiasany loolona mois de février zay raha tsy diso fin janvier début février de maninona ary raha ohatra ka tianao foanana le izy tsy nasianao fifidianana ane andrasanao tapotra le mandat de tonga de fa raha vao any io fa tapotra mandany le teo fa miazakazaka anao anao fifidianana andany an'le tsika tia miverina am'le hoe pensée unique raha ny tena marina zany hoe zany a zay sitraky ny mpitondra ihany zay no ny zava-misy ary tokony mba iaino ny feon'ny vahoaka ihany rehefa mitondra satria tsy hoe le orakoraky ny tandapa no ataonao fa hoe efa marinany le vahoaka satria raha fa miresaka anao ny am'le vahoaka hafa ny atrerina ka io moa anao manontany hoe hipetrapotsiny ve nareo zahay ane am'izao fotoana zao efa midina mihitsy fampiresaka any amin'ny vazatany efatra madagasikara fa io mo misy fandaminana anaovana azy fa tsy ho vitandre mandeha daholo itetany madagasikara fa efa manao an'izay ihany zahay eny ary hivadika aloha hevitra hafa isika angamba mahakasika an'le resaka demokrasia ity sénateur ny zavatra nitranga tany mahajanga vo tamin'ny fiandohany ty herinandro ty vao nytapany maraina teo anefa de efa nisy ny fanakanana tsy anaovana ny mitininy tao amin'ny magro mahajanga inona ny adahoran'ny mpitondra ny antony anaovana an'le hetsika eto amin'ity magro ty
symbolique zany magro zany a hoan'ny sombambahoaka tim zay anao tatitra aminareo symbolique zany hoan'ntsika rehetra zay mahafantatra zany tiako zany symbolique zany a hoan'ny RMDM sy ny groupe panorama ny olana lazaina fa de hoe satria hoe mianticiper fa sao de hoe misy sanatria misy korotana tonga zahay tsy koroana korotana fa apita ny zava-misy ny zava-marina nefa nanao proposition zay ho fefena ty toerany ty dia mbola zany zavatra zany mbola hoe hisy validation na mbola misy fierana na misy autorisation sisa fa ty toerana ty zany manahirana tena mitenenina mihitsy hoe ny toerana magrove hoe mbola antico sa tsy antico no tsy azo ampiasaina satria ny zavatra ny tena dia azo ampiasaina raha manao mitiny eto zay tsy nangataka autorisation satria propriété privée ty information natao amin'ny autorité administrative eto mahafantatra an'izany monsieur le préfet ary manaiky an'izay zavatra zay izy iny fanadiadina solombavambahoaka no tatsitra tao mahajanga no sakanana sy no ravaina na tiana na tsy tiana ndre matoty ery ravelson zay lolon'ny Madagasikara de tantara tsy afaka kosehana eto amin'ny tantaram-pirenentsika ny etsiky ny solombavambahoaka telo amin'ny fitopolo tetsy amin'ny kanja ny telo ambin'ny folome ary isan'ny nampiozongozona mihitsy a ny fitondrany era jonaromampianina tamin'izany fotoana zany tsaroko tsara mihitsy tamin'izay a ireo solombavambahoaka telo amin'ny fitopolo nanao a nyzay hoe fitakina ny demokrasia teny amin'ny kanja ny telo ambin'ny folome zay am'izao fotoana zao a solombavambahoaka maromaro no tafiditra ao anatin'ny fitondrana misy amin'ity fotoana ity zany hoe ny ekipan'ny fitondrana isan'ny taky an'izany teny amin'ny kianjan'ny telo ambin'ny folome raha tsy resaka ny ministry ny fanatanjahantena am'izao fotoana zao a ny ministry ny serasera am'izao fotoana ny filohan'ny andrim-panjakana iray a zany hoe ny eny anivon'ny antenimieram-pirenena isan'ny teny atoerana ihany koa am'izao fotoana zao nefa zay ny zava-misy a andre matoty ery ravelson a tsy mahazaka demokrasia ve ny fitondrana miverina kely amin'ireny resahako teo a zany a malinanao mazava kokoa zany hoe zany a lay resaka demokrasia ohatrany hoe miemotro tsika am'le izy ny anton'izay a de satria fantatritsika hoe iza ny tao am'fara ao ambadiky lay 73 député resahanao teo fantatsika ane ary fantatsika satria mino fa nananareo archive nylay resaka fitondrana zavapady zavatra mamoa fady raha ny tena marina tao amin'ny kanja ny 13 mai ny tantara hoa tsy fanadino dia fantatritsika ny fomba nampiasana nyo kianjan'ny demokrasia ao Ambodiatovo tamin'ny taona 7 sy roa arivo fantatsika ny fomba nampiasana an'io ary betsaka ireo etsika demokratika natao de zao ny any fantaniko ane tsotra matoky tena ve ianao fa tena le vahoaka malagasy tsy vaky volo maro anisa no nandany anao ny zava-misy mako a raha tena hoe le vahoaka marina le maro anisa marina no nifidy anao io vahoaka io mba misaina de hoe tsika neny nametraka azy teo ka mba milaminitsika fa amitsika amin'ny teny zao a manjary enao zay mamim-bahoaka zay safidim-bahoaka lany amin'ny tena maro anisa ambony enao no mame an'le olona tsy teny sao de mivoaka ny marina sao de mivoaka ny mifampiresaka reo ny dikan'izay a maro ny zavatra mandringa ary fantanina mipetraka nametraka ianao hoe laminasa hoe zao ny ataoko zao ny ataoko zao ny ataoko de aiza le izy ohatra zao a adino la hoe inona no ezaka amin'ny fampandrosoana fa lozana manao an'ny zavatra tsy nanan-kanina mampisavorovory eto amin'ny firenena ohatra ny coliseum mba von'ny teneninao tamin'ny voalohany teo anoatran'izany ve no hoe zavatra tsy maintsy enjehana aloha sady hoe te hiditra amin'ny tantara ninina ny zavatra iseho eo a de io ny amboariko de am'izay tsy azo sarana amin'ny diantanako eny fa io ve ny lahara-pahamehana ka io tsy vitany hoe bela zao ary ny zavatra tena tsapa na zareo ao amin'ny gouvernement aza
zareo samby amin'ny exécutif ny tiako lazaina ny ao ane zany mifanipake omeko ohatra anankiroa ianao ny filoam-pirenena milaza fa mahazo fanampina ny isa-tokantrano avy eo ny hafary miteny fa hoe tsy zay fa de zay antsona ihany no mahazo zay ray fa ny zava-dehibe tia rarodiko ty satria za zanaka miaramila ary mba nandalo tamin'izany koa tamin'ny fiainako a de mikasika ohatra an'lay fitaovam-piadiana zay nampidirina teto tamin'ny andro fanaovan'ny filoam-pirenena fianianana eto a manontany satria nare ny solom-pitenam-panjakana anankiray a ny teny fa hoe tao anatin'ny loi de finance ane iny de eto a mametraka ianao koa afaka mamaly raha ohatra kanina hoe nanao fianianana ny filoam-pirenena vo vita le fianianana ngamba ny fampiarahaba tamin'le olona teo izy a de nandray kabary de eo a naranty fitaovam-piadiana mahery vaika de hoe mbola tsy filoam-pirenena ao izy a de fa reo no ny karakarako iadivana amin'ny malazo sy ny karazany mitehaka fa mipetraka am'zay le fanontaniana aminay ihany tokoa be malaso za zao olo-tsotra ka raha ohatra ka azona olo-tsotra atao no mampiditra fitaovam-piadiana oatra zany a mba tokony mba atoriny anay koa zany satria iaro tena koa zay am'ilay insécurité any aminay any faharoa anoezako azy rehefa nyvokarinay tao amin'ny anteny miarandolona zany le izy hoe ahoana marina ny idiran'ireo de nylaza ny tompona andraikitra ara miaramila anankiray ara-tafika anankiray hoe ka io anie ara-dalàna satria tamin'ny loi de finance ane no vidanana an'io ka iza marina ara ny nampitra an'io ny loi de finance zany ane ka ny vahoaka zany no nifidy an'io ny vidy an'io azonao le izy raha loi de finance raha misoratra anaty loi de finance hoe de ny volam-bahoaka ny vidy an'io fa tsy le olona nylaza hoe za no ny karakara an'io zany nampiditra an'io teto eny asy miazakazaka be ny fotoanantsika ndre matosianateur fanontaniako faramparany a ity ny teny filohan'ny repoblika alina mahakasika ny fampianarana eto Madagasikara anome ny akamarony ny mpianatra eny amin'ireny EPP ireny a ny kit scolaire na ny fitaovam-pianarana de zahana mba ny akamarony ny mpianatra de mba hisitraka an'izany kit scolaire izany avokoa zany hoe misy fandaminana ao tsy voatery hazo daholy so de misy indray miteny rehefa avy eo hoe zay tsy nahazo resaka kit scolaire zay no resahany teo a hoe misy ny mahazo tsy ny rehetra no ahazo andre matosianateur lolon'ny Madagasikara ianao a isan'ny misolotena ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana eny anivony commune manahona ny fomba fahitanao an'izay fomba fiteny sy ny fomba firesaka ary ny fandraisana fanapahan-kevitra zay tsy atory fahita satria nyteo ihany no miverina zany hoe zany a efa somary nidirako kely le teo a le resaka fanampiana tamin'le covid-19 azadino fa ny voaresaka tamin'izay ary ny tompony andraikitra voalohany eo amin'ny mpanatanteraka zany hoe ny filoam-pirenena no nampanantena fa hoe ahazo daholo ny isan-tokantrano de hitatsika ny hafarany angambany na tonga n'le vahoaka nangina de satria resy ihany koa izy am'izay fotoan'izay de aloha ny nangina toy zay iandry ohatran'le fiteny andavanandro hoe iandro vasiko eo zany a le anina le zavatra tsy ho tonga de angamba iny angamba ny nangalana lesona de hoe aleo angamba tsy mampanantena ny rehetrarehetra fa natiana na tsy tiana dia misy zany a saritsary mba tsy lazako hoe tena izy na fanavakavahanao de ampitoviana daholo ahoana zany tokony hisy zany hoe inona ny maridrefy hoe afahana miteny fa hoe manany ty na tsy manany ty satria azadino fa mety hoe mikostara le olona mivoaka fa nanohanina ao an-trano ane tsy misy fa iny mba fananany tao hatrazay de iny ve nitsara anazy ka androany zao a miresaka anao hoe misy ahazo misy tsy ahazo an'le kit scolaire nefa sekoly ray le ankizy ireo
de eo zany a de fa hiteraka sahady tsy atao hoe tsy fankazahoana tsy fampialonana fa tombo siala eo am'le nahazo tsy nahazo maninona ry izy nahazo maninona tsy nahazo ary azadino fa kitsikôlera zany a ho an'ireo zanakitsika zany mbola ambany taona ary any ny tena mandeha le saina hoe fa maninona aloha zay ny tsy nahazo nanino reto nahazo sy ny karazany de mety izy fiantraikany amin'ilay fomba fieritreretana fomba fisainan'le zaza zay eny ary tapitra ny fotoanatsika andriamato sénateur afatra izany atefa ny afatra avy amin'ny andriamato sénateur misaotra anao manome ahako an'izao fempotoana afahako mametraka afatra zao a tsy ho lava ny afatra omeko fa ny mikasika ny raharam-pirenena dia matoa enao no lasa filoha-pirenena na tamin'ny fomba inona na tamin'ny fomba inona dia enao zany ny ray aman-dreny ny firenena azadino fa na ny olona fehezinao na ny vahoakanao dia enao no mitondra ny anarany ary raha misy ny tsy mety a tsy le olo-pehezinao no tsikerain'olona fa enao satria enao ny laniny ka am'izao fotoan'izao a hitatsika fa be deabe le vahoaka mimenomenona raisiko ohatra am'izany a ireo le mitady zavatra mba hivelomana satria efa tonga eto Antananarivo ny tenako de hitako le fimenomenona n'le mpivarotra ohatra asorina am'le toeram-pivarotany fimenomenona n'le taxi moto hoe tsisy asa ataony zahay e angalatra ve zay samon'olona fa de ataovy amin'io zay de eo a no miteny hoe mba tsy njovy ihany ny vahoaka fa ny atezeran'ny ray sy roa mitambatra ny atezerany isa-tokantrano io tsy zaka amin'ny farany tsy hoe satria hoe mihetsika ny mpanohatra aty de avoaka avaria hoe andoetra ianao mikasika ny alika any no anarindy an'lay resaka mazava ataony mpanohatra ohatra azonao verezina andre mandeha ny vahoaka fa tsy azonao verezina isan'andro isa-taona fa misy fetrany io ka de nzao jerevana koa androm-panjakana samy androm-panjakana mifandrafy efa voasoratra na anaty baiboly ane zany e fanjakana miady anatiny a fantatra ny aravany tsy zany namorona an'izany tompoko fa anaty baiboly mihitsy zany tsika milaza fa mivavaka tsika mianatra baiboly sy ny karazany any zany ary faniriterena miteraka fanoerana ka tsy tokony ho tonga am'izao tsika am'izao disadisa isan-karazany zao a raha ny fampiaina ary raha ny fanaja satria profo mivaingana zao a le hoe tsy mifanaja na ny androm-panjakana aza nefa raha aman-dren'ny vahoaka io na ny loolona ny antenimiarandolony zany a na reo androm-panjakana hafa fa dia manao zay atao le hoe tir croisé hoe mamely an'le antenimiarandolona fantary tompoko fa zahay nefa tapitra ny mandana ty fivoriana ty ane raha ny tokony ho izy ny farany e de mifanao velomitsika satria zay tsy nilatsaka zay manaja ny hoe zao ny lazay ny lalam-panorenana ka io koa mino ahako fa mitsara koa ny vahoaka hoe fahoana marina ary ny fandehany ty fanajana lalam-panorenany ty ka de ny mbola azo atao re de fa tsara oden'izao aza hoe fa satria fa nanao hadisoana tany a de hoe tsy azo ivalozana tsy zay akory fa mbola azo ahitsy anatranatra ny ahako ary fantatro fa rehefa zahay moa no miteny de toriteny an'efitra ka de ngamba anjarandry zareo zay nipazana an'le teny no mandray azy a de eto a zany dia mametraka ny veloma mandrapitafa amitsika mpiaino rehetra na manerana ny nosy na avy any velany mijery amin'ny alalany tambazotsatserasera reny a ary mirary de mirary ny mbola iaona aminareo ndray androany a arakaraka zay fotoana misy zay fiantsony
namana mpanao gazety a ary manararatra koa misaotra anareo teknisiana zay nampitan'zao fandaran'zao misaotra tompoko eny ary zay ny fandarantsika tamin'nyity androany ity a tsara pahatsahevina fa andre mato Thierry Ravelson izay lolon'ny Madagasikara avy eo amin'ny antoko HVM no vahintsika teto amin'ity fandarana ity a isaorany ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farana tamin'ny fahitalavitra zany na tamin'ny lalan'ny onjapeo teo ihany koa amin'ny lalan'ny tambajotra serasera maro samihafa isaorana ny teknisiana mametraka ny mandrapitafa veloma tompoko